zay zany anisan'le olona tena mihetrakan'le crise indrindra satria tsy afaka mandeha entana satria mikatona daholo ny orinasa tany ivelany le mpandray nentanay dia tao anatin'izay zany zahay nahazo fiantsoana hoe afaka manantona n'le fiariana fa mety afaka manampy anay izany tao anatin'le fotoana misy ny crise zay. Dia tao anatin'izay tsy hoe resaka financement fotsiny ny atsory zareo anay fa tena zava-dehibe taminay le formation nomeny zareo. Dia tao anatin'izay zany tena nahitanay zavatra be dia be hoe nanampiany fiarinanay tamin'ny hoe ahoana ny tokony atao zany ahafahanay mivoaka ao anatin'le crise na mbola tsy misokatra raha ny tsena ny ivelany. Dia nanananay fotoana nananana recul zany tao anatin'le fotoanan'ny fihibohana hoe ahoana ny tokony atao ahafahana mivoatra kokoa zany rehefa isokatra ny tsena na ahafahana nisy fotoana koa zany tao anatin'le formation koa zany zay nahafantatra hoe aikay misy ohatrany hoe misy zavatra azonay atao zany hanenanany dépense ohatra izay tsy neritreretinay akory tamin'ny fotoana mbola tsy misy crise hoe aika izany zavatra izany afaka nataonay. Dia misy koa zany hoe fanatsarana kokoa an'le fomba fiasa amokarana be dia kokoa dia ampandrosoana be dia kokoa n'le asa natao. Dia rehefa itao fotoana faran'le crise le formation zany dia nahita hoe tena nilainay le formation ary mbola irarianay raha mbola afaka misy any aoriana zany mitohany satria sady tena mitondra soa anay ilay izy amin'ny fampandrosoana ny asanay.